Tompo kilasy tompoko vavy ampanajana ampifaliana indray no ionana amintsika ampijery ny TV Presse Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamitiana Rasolonirina no hitondra ny fandarana ao anatin'izao tsikafona izao ary anasana vahiny toy ny mahazatra moa zany eto amin'ny fandarana. Amin'izao fotoana izao dia tsy akory fa Andriamatoa Naivo Marius no vahiny ny fandarana tsikafona. Ny tsara ho fantatra fohifohy momba ny vahintsika androany moa zany dia izy dia efa fantatry ny rehetra amin'ilay antsoina hoe Grand Commis de l'État ary efa nitana andraikitra maro ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena. Intelo voatendry ho secrétaire général na ministère telo samihafa teto Madagasikara ianao, efa mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena ihany koa ary efa tale kabinetra ny Prime Ministre tamin'ny fitondrana tany aloha. 13 taona ihany koa ianao nilona sy niaraka atao anatin'ny tontolon'ny fiarahana amin'ireo tetikasa iarahana amin'ny PNUD. Manana ny mari-boninahitra Grand Croix de l'Ordre National, tsy mpikambana ao anatin'ny antoko politika. Izay aloha zany no isan'ny mampiavaka anao. Mpandinika fiarahamonina ihany koa ianao ary mpamakafaka fiainam-pirenena miarabanao zay aloha zany manaiky amin'ny fivahinianana eto amin'izao fandarana tsikafona TV Presse topo. Dia arabaina anao ary ararotana koa zany arabantsika ny mpiaino n'ity fandarana tsikafona ty. Miazakazaka tompoko ny fandeha ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao ary isan'ny atao hoe singa iray nanaitra ny mpanara-baovao tao anatin'ny ty volana vitsivitsy ity ny makasika indrindra ity antsoina hoe fizakana ny zom-pirenena malagasy ho an'ireo teratany vahiny. Isan'ny lalàna natolotry ny solombambaoka fiarovana lovan'Irina izay voafidy tao be tafo moa zany ity volavolan-dalàna ity ary mbola niemitra ny fandaniana izany satria niteraka disadisa eo anivon'ny fiarahamonina eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy aza izany resaka fizakana ny zom-pirenena ny fananantany izany. Amma mpandinika fiarahamonina anao sy mpandinika fiainam-pirenena eo amin'izay resaka tontolo ny fananantany hoe hanomezana izay zom-pirenena vahiny ny tany malagasy zay ny andikanao an'izay tolo-dalàna zay sy ny hoe takitaky ny ahoana no fietraika amin'izany eto amin'ny firenena malagasy toko. Fandarana ty moa dia araky ny nanoloranao azy teo dia tsikafona. Matetika resaka tsikafona zany dia zavatra maloto, zavatra maimbo. Ary rehefa miresaka n'ity fanomezana nationalité ny vahiny ity dia miresaka matetika retsika zany, betsaka retsika dia resaka maloto. Ho vahiny eto amin'ny taniny malagasy raha atao io. Ohatran'ireny peau rouge any amin'ny réserve reny nefa rahatsika. Ny ahy kosa zany dia tsy dia amin'izay tsikafona. Resaka maloto, izay ny itondrako azy. Fa ohatra aka zavatra niseho tato amin'ny tantara firenenantsika. Marina fa ny ankizakehitriny tsy matadidy an'izany. Fa nitovitovy amin'ny taonako sy ny ray aman-dreny sasany ary ny mpanao politika amin'izao fotoana izao nao anatin'izany ny filoham-pirenentsika amin'izao fotoana izao dia mahafantatra tsara fa nisy vazaha teto amin'ny fitondranana tany sy ny fanjakana nanana ny zom-pirenena malagasy vice président de la République Eugène Lechat. Nefa tsy nanao tangibozina malagasy zany, tsy nanao zavatra tsy manjary teto zany, fa lamina tsara mihitsy tsika tao anatin'ny première république. Ny siny zany vahiny ny zaka ny zom-pirenena malagasy, nanambady malagasy ary vice-président de la République. Toerana avo be zany. Raha amin'izao fotoana izao ngamba ny ataontsika hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka mametraka Prime Ministre mizaka ny
vahiny ty amizaka amizao pirenena malagasy opavararaka de tonga le tenintsika tsikafony teo mihitsy fa tsy hoe rehefa vahiny de ratsy daholo ka manairana manome zoperenena malagasy azy fa dia hanitsakitsika eto tsy hoe rehefa malagasy keo satria malagasy raisy reny de hoe tsara daholo fa misy koa ny malagasy tondra teto amy firenena teto nanao zavatra tsy mety ary tsy manjara ka tsy ny fisakana ny zo no mampatonga hoe olona tsara na olona ratsy fa ny atao no hita ka ho iaho hoe tsy misy zavatra tokony atao ratsika raha ohatra ka eketsika le teny filamatra hoe ny vahoaka ny andriamanjaka fa tsy olo tokana ny manapaka raha olo tokana mantsy any manapaka mandidy moramora amin'ny olona zay manam-bola na teratany vahiny izy na teratany malagasy izy na mizaka ny zoperenena malagasy na tsy mizaka izy no miray tsokombakomba am'izany de manjary mampitondra entana mavesitra tonotsika ny ohatra faharoa de ty any ny firenena any velany ndraiky tsika mitantara ihany zany Josefa zany a de vahiny tsy nitondra kory arany ny teratany egyptianazy antevo nefa karazana prime ministre izy zany a larana taorian'ny farao dia milamina tsara ny fitantara ny firenena ary tsetsatsetsartsiaritra ny lazatsika fa matetika rehefa milamina ny tany de ohatran'ny tsy afaka maminavino mety lisy loza mety ho avy fa ity Josefa ty samy teny ary zay koa no ilaina ny olona miara-miasa amin'ny filoham-pirenena olona miara-miasa amin'ny filoham-panjakana samy teny ny zava-misy hoe tandremo fa isy vanim-potoana anahiry vasy maigre raha ohatra moa zany ty mpitondra atsika am'izao fotoana zao ty misy mianan-kendry ka miteny etandremo président fa isy vanim-potoana tena ho sahirana ianao hitotongana firene tety hiady ny vaoaka malagasy gamba vetivety ny mpanodidy aminazy eo hoe izy raha ty fa mianan-kendry fa hamboary fa so ihany fa ifarao manany toetsaina zay mieno ary zay koa nolaitsika mpitondra mivoaka malagasy mahay mienoa ny teny ny mpiara-miasa aminazy ka ho iaho hoe fepetra mba tsisy ny fandrotam-pahefana ataon'ny vahiny a zay mety manan-karembea nefa mena ny zoperenena malagasy a zay ny tokony hitetsika fepetrany fananatany zany fepetrany fomba filatsahana zany fepetra indrindrandrindra amin'ny hoe ny vahoaka dia mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra fa tsy atao ankilabao zany hoe tokony isy fitsapakevy vahoaka manokana mihitsy ve zany mikasika n'lay fananatany ary inona no tena hoe masotsivana raha ohatra ka tsy maintsy homenana zay zopirenena zay a ireo teratany vahiny reo tompoko ao anatin'ny tiranam-panorenantsika ty a raha mikasika ny vondraboaka itsara-pahefana izy de lazainy fa manana patrimoine io izy mana autonomie financière mana autonomie administrative ary mana patrimoine zany hoe misy tany zany fananany ka raha ohatra ka tanterahana zay ka misy lalàna mazava tsara momba fananatany ka ny fokon'olona mandray anjara ao anatin'zay fanomezana zavatra zay sy ny fitantaranan'zay tany zay tany akatahana tsy hoe mihevaeva ny an-danitra eny fa eny amin'ny
ifotony iny vola toko tsy raha-pahefana iny tsy hoe kory ry amilapana botsorotra ny amilapany mazorivo e na ny amilapany tsimbazazy e fa eny amitsika ny vahoaka eny any ka rehefa mianaasina ny vahoaky takany nanomezana asiny ny fokon'olona nanapaka ny raha teo aminy mifananatany ataoko fa ilamina zany ahoana ny anovanan'le lalam-pandrenana ary fanaraka ny tejava misy am'izao fotoana zao mba tsy tena hoe anjakany ny vahinytsika satria raha ny zavatra hita aloha zany ankehitriny de ireo teratany vahiny ny tena manana tany midadasika ary tena mamariparitra mihitsy manao zay tsinotsinona mihitsy an'lay malagasy efa nonona ny taonany maro amina toerana fa rehefa tiany alaina le tany de tena alaina zany hoe lay mpitondra mihitsy ve zany tsy manana finiavana anome lanja ilay malagasy monina ao anatin'ny taniny iaka fikambahana vahiny anankiray a mba ilazantsika fa tsy hoe rehefa marana izy dia njakazaka amitsika na anao tangibozona atsika anisany mana tany be deabe togoavana azy tsara indrindra fiangonana katolika zay firenena vahiny mihitsy satria le Vatican est à la fois un état et pas seulement une église zany hoe ny any Vatican mifehy ary any amin'ny tany sasany ara manana banky eo am'le firenena anankiray mihitsy a l'état du Vatican eto amitsika izy mbola tsy marana nefa ireo nkardinaly am'izao fotoana zao na ny évêque am'izao fotoana zao na reny mopera reny manitsakitsaka atsika ve izy eo mitany zay nomena anazy eo tsy mijery ny zo malagasy tsy miara-miasa amitsika tsy mitsinjo ny sahirana tsy mitsinjo ny mahantra mitsofotsofoko anatin'ny raram-pirenena mibakibaky ny mpitondra tia le tiako tena hoe ohatriny ahoana le masotsivana raha ohatra hiditra am'izay fanomezana zom-pirenena fa miteratany vahiny zay zay mangataka de miolarina ndia tsika malagasy mangataka ny veranany mahazo ahoana tsika nanao tombo sy ala ne sont même pas schizophrènes nous encourageons les malgaches à l'extérieur à avoir la nationalité étrangère mais chez nous disons niet avelao fa zao kosi na teratany malagasy io na teratany vahiny io amin'ny lafiny fiarina indrindra amin'ny lafiny fananatany mba tsy io very anjara ka toy ny voaozina ny zanaky ny zanakitsika sy ny zafikelytsika de fery ny velaran-tany azo mena faharoa azo lalàna anti monopole économique itsika nametraka ny lalàna momba ny loi sur la concurrence fa fantatrao gnary fantatsika malagasy fa tsisy décret d'application noho izany a afaka manimatoy izy hoe mangorokarena miopapana na teratany malagasy zany misy manao an'izany teratany vahiny kio de raha mena ohatra nationalité izy dia tena njakazaka noho izany zany a tena ataoko mazava tsara koa zany a lalàna contre le monopole économique zany farany eo amin'ny fomba filatsara oka tsy resa-bolana fa raha teratany vahiny manan-karena karaha volana ampiasaina veritsika misy teratany malagasy koa volany ampiasaina satria manana izy veritsika ka lafiny superficie azo mena ny olona raha teratany malagasy na vahiny mizaka ny zom-pirenena malagasy izy na ny loi sur la concurrence indrindra ny dimension anti monopole ary farany ao anatin'izay le fepetra tokony raisina zay a dia mety misy a secteur sensible pendant une période moratoire
nazaon'le olona an'le zopernena ho azy hoe raha ohatra kosy hoe ministre en défense manahirana tokony isy zany poste sensible ka ho an'ny teratany malagasy zay de tokony ifepetra ohatra n'zay ko ho an'ny vahiny mahana zopernena malagasy raha tafitareo miampy an'zantsika teo hoe processus de décision impliquant la population fa tsy takany am'izao fotoana zao manapa-kevitra samy rereo dia iny lasaina fotsiny zao re fanapikevikevitra tao e zao ndray nitoro-dalàna lany tao e fa ny solombavan'ny vahoaka zay tokony solombavan'ny vahoaka azy tsy midinika miaraka amin'ny vahoaka fa rehefa voafidy izy de ohatrany hoe tapazy ratsary fanamasiny lasa olo-kendry nasaratrin'zany azy olona ratsy tao fiarahamonina ka zay zany tokony apetraka amy zavatsara zavatra zay de milaminy fa tsy mampitsikafina zavatra maimbo sy mampatahotra ahoana koa sary raha ohatra hoe mbola tohizana lay fomba efa nisy tany aloha efa lany andro koa ve zany le fanaovana le baile mandritry ny taona maro miasa io le teratany vahiny dia manavao an'iny zay zany hoe tsy ho lasan'le vahiny mihitsy le tany le farany rehefa mipetraka le fepetra momba ny velaran-tany na anazy matraky zay io nanaovana bay amy fiteotika io ina problema ringia tsisy ona fa eo amy fomba fitatahana izy zavatra zay kosa izy satria zay nisy problema tsika am'le orondrasina abakabangika ka ndevo mpiasa any tsy mampiatra ny code de travail jerena fotsiny fa reo ary mba mamiasa atsika de tengenany ka tsy maintsy manaraka azay ko matsara ny hoe fa mahanany zo teratany malagasy satria fezy ary fenjetsika izy satria manao zavatra tsy mety tsy misy hitaxitsika manao xénophobie fa malagasy io de azo ampiarina aminy lalàna ary ny vahiniko manao zavatra tsy mety eto na tsy mahana ny zony teratany malagasy ary dia aresera fepetra zay mahatonga andreny hoe personne non grata expulsé ka be debe ny fomba azahotsika miaro any zava-dovo zay mety hitranga na malagasy manao an'izany na vahiny mahana ny zopernena malagasy na vahiny zay miasa to tanindrazantsika nefa tsy mahana zopernena malagasy inona zany ny soso-kevitra avy aminao hoe ahafahana mampifandanjalanjana zay zavatra zay mba tsy isininy hoe mizanatsy indrinilo am'izay fanomezana so zay voalohany aloha mazava tsara ao anatin'ny lalam-pandronatsika hoe ny vahoaka ny andriamanjaka le peuple malgache souverain zay eo amy fampiarana azy fa nahoana moa président de république ihany no afaka mamono référendum fa raha misy eto ny atao hoe référendum d'initiative populaire référendum révocatoire référendum décisionnel tahaka ny fataon'ny vahoaka ny Suisse io na mpitondra malagasy io na vahiny metsika ny zopernena malagasy tsisy sahano zavatra tsy mety eto ringia fa ny vahoaka ivelan'ny laby ny vahoaka tsy anisan'ny mpanapa-kevitry zay anisan'ny problema tsika zay lasa tsy maty manota amin'ny mpanambola sy ny na malagasy izy na vahiny asaratrin' zany ara voavidiny tramy fitsarana nisy tamy fotoanandro mpanao gazety anao ary misy matadidinyzany angamba ary misy an'zany mpianao tsika koa matadidinyzany angamba nisy didim-pitsarana momba ny tany soavinandrina Bruno Rokotomavo niaritra ny fokon'olona ny voaka ny didy resy ny fokon'olona mais pour des raisons d'ordre public tsy nitanterahany tsy tantarahany fitsarana sy ny fanjakana izy tsy ohatran'izany misy eto am'izao fotoana zao
eo am'izay resaka tontolony fananantany zay saingy ivoaka kely sika tsy amin'le tsy nosy manodidina ny Madagasikara io efa tamin'ny heritaona volana jona tahaka izao nambarany filohan'ny repoblika fa efa tokony tavaverina amin'ny Madagasikara ireo nosy manodidindreo ary tsy atao nefa tsy repofina tahaka ny nahandro vorovahoaka araka ny fomba fitenenana moa izany fizotrany toetra raha zay rehefa nisy ny fionana matetitetika teny an-dafivaratra natao tamin'ireo tompony andraikitra isan-tsokoajiny ny teratany vahiny sy malagasy saingy hatreto de veran-javo ny tahaka ny vanjana ty fidanitra ilay fizotrony famerenana an'ireo nosy malagasy reo ny hevitra ao mahakasika izay Andriamatoa Ivo Maria. C'est un sujet sensible ozytsika de mametraka fanontaniana fa nahoana hatramin'ny résolution Nations Unies hoe any malagasy io firy taona zay fitondram-panjakana firy zay ny fandimby teo fa nahoana ny mbola tsy arotsika malagasy izy mety anakoroa ny antony ao ny tsy fahasahina fa raha fahasahina koa aminapa ozy fiteniny tanora mialajiny am'le fite de mandeha rery ianao fa ny vahoaka tsisy zavatra fatany mikasika ny enjeu amin'ny nosy io mazava azy fa en ordre de dispersion ao mandeha tsy raha iny firenena zay takinan'izay fa décret indray ary nataony général de Gaulle laza hoe frantsay ty ny faharoa de zao misy fotoana zavatra rehetra hoy ny voalazan'ny baiboly raha tamin'izany fotoana zany no nomenana malagasy tokoa le zavatra ka zao vahiny a manjakazaka eto amin'ny tanytika na niteratany vahiny a mana zoperenena malagasy manjakazaka eto amin'ny tanytika na ny vahiny a tsy mana zoperenena malagasy manjakazaka eto amin'ny tanytika na ny mpitondra mety mpitondra tsy amirery sasakopana amin'ny mpandrara zay a manakarena dia nomeny ho tantana amin'olona sasany reo hitaka ny nosotsika sasany etoa efa tsika fa namidy amin'iny avaratra iny de izy amin'ny malagasy moa ny afaka hanao contrôle ny zavatra miseho any lavitra be any atao anatin'ny ara-tsita zy tsita satria mbola petrako ihany raha mbola hoa tsy mpandray anjara ao amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny malagasy dia fitondrana mamery asina ny vahoaka sy ny zony vahoaka ny fitondrana mety mifandimby misy tenina manampaizana zay ala nanolotra boky anakireo propos sur le pouvoir la démocratie izy ce n'est pas l'origine populaire du pouvoir mais c'est le contrôle du pouvoir. Et ce contrôle du pouvoir ne s'exerce pas une fois tous les ans, tous les 5 ans, ou une fois tous les ans, mais tous les jours. Contrôle de gouverner sur les gouvernants. Fanitsika devant hakazava fitimeraka zazany manapaka misikoto eto koa any amin'ny tany misy numéro isan-karazany za zany voatendry ministre ka za zany tompony tompony sehetreto za zany premier ministre ka za zany tompony sehetreto za zany fidy député ka za zany manjakazaka eto za zany tompony aneto zao ka ha rehefa te anany reo dia miandrasany fifidiana. Ce n'est pas ça la démocratie.
ary zay ny anisan'ny problema anatin'ny lampandreratsy tsy misy glossaire tsy misy leksika samy mandeka am'izay tiany andikana azy de miady tsika fatatsika am'izay le article 54 mazava tsara le article 54 hoe le président de la république nomme le premier ministre présenté par l'Assemblée nationale samy mianatra aby tsy misy liste mihitsy tsisy liste mihitsy eo fa raha nisy glossaire sy lexique hoe un premier ministre présenté par l'Assemblée nationale cela veut dire exactement zao hoe tsy nisy nanao liste zany tanao zay ka zay ny ataoko anatin'le izy hoe raha mbola sy tafapetraky zay hoe contrôle du gouvernement par le gouverné tous les jours implication citoyenne zany matsiary fa tompony samy raisina ty tanindrazana ty ary tompony voaka malagasy zany hoe tsy hotafaverina zany reo nosy reo raha tsy mitodika am'zay aleotsika malagasy a mametraka fomba fitantarana tanitsika otriny ahoana zay ao anatin'ny article 91 le lampandrerana ke de misy hoe le loi programme fa tsy mbola tsy misy io tsy tanteraky au pluriel tsy nanao tsika ka aleo mazava tsara aloha hipetraka mihitsy momba ny lalàna mifananantany eto mady miavy an'io i député Navraoldina ao anatin'ny fototrany vitanao tena miady mafy mihitsy a fa raha mbola tsy eo any vahoaky tompony fahefana vaoaka dereo tsara samero anatin'ny fototrany fa tsy hoe mpanohitra député tsy vahiny miakatra afo mihitsy izy ampahendreny fa tena etitra ny vahoaka dia tsy ny rana zay de tsy nahafantatra momba fanaovana fasana aty amina io mampanina ngay am'izao androny numerika zao apetraka fotsiny site de oana ny hevitra nareo momba nyty re olona lasa mpamanapahakevitra rery le mpitondra de tsy apetraky tsika filoam-pirenena satria tsy izy rery nge mitondra ny firenena fa misy mpiara-miasa aminazy fa hoana ny tsy sa teny am misy fanapahakevitra anakireo hitatsika tsara koa iny ha amy dimy marena de fa eny amy fokotany sasany gendarme sy ny polisy tsy maso mivarotra mandary mandeha verina rehefa aveo izy ny teny fanapahakevitra tsy fantatry de eo am'izay tsika tsikafo mampitsikafony reto mpanentsika fotsiny reto zao hoe reto tsy tefatsakany hoy izao sy karazany fa isaka ino mahafaka mamoaka gendarme sy polisy etorika misy mpanapakevitra atao ka iza zay anapakevitra zay de tsy manao commission d'enquête cour ny parlementaire na amy sénat na ry amy député zany le totsika hoe ny vahoaka de mbola akilabao le mpanome baikiny amin'ny lasa fa tsy izy naniraka azy nefa zany hoe tsy naniratena zany izy tsy voafety zany eo zany izy naniratena zany hoe fa misy tsy fitovina fomba fijery ve zany na fahitanao mampandinika fiarahamonina anao ao anatin'ilay mpitandro filaminana matotonga tamin'izay miazany mbola petrako ihany hoe aoko mpanapakevitra na farafaratsy ny angatahana hevitra ny vahoaka momba ny zavatra heverina fa mety matohitohina ny fiariny ny fiainany ny fivelomany farafaratsiny fa tsy nataotsika zay ananao mpanao gazety zao nanao momba lambo communication tabataba mihitsy nanao fa tsy natao anatiny tsy naleny hevitra reo de farany a nisy a fiaraha-midinika mpanao gazety fa rehefa voaka tsy mandehadearina zany de tsy koty tsy zany manoloana zay ary mety misy antony fandraisana eo am'izay tsy nanasano ny frantsay ny filoha
malagasy tamin'ilay fionana ara-toekarenana na lay forum ekonomika nototsaina tany atoerana ny volana me lasa teo ve zany ilay fitsipahan'ny filoha malagasy fa tsy an'ny frantsay reo fa an'ny malagasy. frantsay nge manaiky izy nge manaiky any résolution e fa tsy maintsy misy fandaminana apetraka eo e ary oka atsika tsy ampifandray zavatra tsy mifandray izy miteny amitsika fa karazana fanasazina ny malagasy ny mpitondra malagasy nataon'ny mpitondra frantsay Emmanuel Macron raha ohatra ka tsy tonga tany da tsy nasaina tany Paris tao anatin'ireo le 26 tao ito angamba entre 16 na 18 angamba izay fa tsy adevo tsara le filoam-panjakana tonga tany mety misy antony ao fa itsika tsy tonga avany dia ny zavatra ratsy any zay fa nidakany frantsay zay fa nataon'ny frantsay kilabao non misy antony mety avy temisy malagasy arany andre matonaivo Marius efa nametrahana préfecture manokana mihitsy am'izao taorinan iny nametraka izy aloha déclaration izy de nametraka koa fa zao ampahendrena de ilaminy zavatra io ary amin'ny fotoanany ary mbola apetrako ihany le izy itsika voaka malagasy le de tokony miady mafy mihitsy hoe atao misy lalàna mazava tsara momba ny fananatany momba ny tany firenetsika fa raha ohatra ka azotsika ny zone économique spéciale amy ranomasina iny renosy reo sy ny zavatra hafa nefa tsy misy fiatraikany amin'ny anaty volanin'ny olona mety fezasa tsy mety ka andolo itsika fandamina mety zay keo kamba ny afatra andriamanitra amitsika malagasy rehetra tsy ampitondra ihany fa za de mbola mametraka fora samy tompony ty firenetsika tika ary mananjara amin'ny fampanjariana ny fomba fitantarana eto mba isy filaminana ny fiarahamonina ary isy fivoarana fiveloman'ny vahoaka tsiraray avy ary ilamina koa ny fonctionnaire fa tsy hoe isy fonctionnaire ny antoko io tsy isy fonctionnaire ny antoko zatsy raha mandreny zay teninao zay mitenako na ny mpanara-baovao de hoe misy tsy milamina mihitsy ve zany ny lafi ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no antony mbola mahatonga n'ilay firenena hoany amin'ny faharoa amin'ny farany misy ny larana azy misy azy am'izao fotoana zao afaka rovina vao tena hoe afaka ny aleo tena ary tsy ho tratra ny tsindry iraisam-pirenena intsony ty firenentsika ity voalohany aloha raha vo misy zavatra tsy mandeha to hoe tratra ny tsindry iraisam-pirenena Michel Candesu ny directeur général ny FMI frantsay io mpanolotsaina ara-économique amin'ny papa am'izao fotoana zao 13 ny conditionnalité napetraky ny banque mondiale sy ny FMI teto Prosperium sy Philippe Roux ny tompon'andraikitra andreo institut ny protonoditsy reo dia ozy ny présidente am'izao fotoana zany professeur Zafelbert da io volasako razana les malgaches ne mangent pas de devise Marius ambela hoany io tsika tsy anao signature ny accord amin'ny institution de Bretton Woods io fa rehefa nyresaka zay hitako anao hoe misy fomba firesahana de 13 conditionnalité on est descendu à 2 conditionnalités tonga teto Candesu ndraisina mikotrokotroka atao amin'ny tonne natao ny signature ny accord faharoa vita ny accord ny Maputo nanao sy présidente aloha rehetra ny président transition ny
de soutien any Madagasikara. Tavaverana teto ny président transition. Tsy hoe ny tsy mpanatsy ny fa nijereva fa mety mahafaty any malagasy ty, mety tsy mampandeha ny fitantanany ty, mety miteraka korotana vaovao ty. Sa izy napakevitra tsy namatateraka an'izay etinety tamin'ny fedorotsika. Transition tsy olo mbo fidy a, tsy filoham-panjakana voafidy a, fa transition a nisy ny blocus économique, blocus financier, fa afaka atsika niala tamin'ny tsindry ataon'ny vahiny. Kaoka atsika tsy rehefa misy zavatra tsy mandeha tsindry ny vahiny e zao sy ny karaha, fa misy zavatra azotsika malagasy atao, tsy mila miany an'izany vahiny zany. Eo ny fitantanana ozy ianao, raisiko ohatra handeha retirety ny mpiasa mpanjakana anankiray, ny ministère ny finance ihany namoaka ny dernier bulletin de paie, takina aminao zany alefaso ty e 17 ny pièce de dossier takina, vo tonga amina statuena retraité ianao, hatramin'ny date d'entrée dans l'administration taratasy ny lazany zany efa roapolo taona lasa tany takina aminao. Fa inony ty zavatra kely ohatran'izany vety tsy vitatsika. Afaka manao vacation tsika, azonao vacation ampampianatra afaka 3 taona vo azo 4 taona, de zany vety tsy vitatsika, de miandry grève, de miandry fanontonana foana, miandry fanalana foana. Ny remboursement any frais médicaux sy ny fanafody vitena pharmacie ho aliretsy, de iandry an'izany ve tsy ho matin'ny olona tsy nakanina. Tafotoan'andro na zanamasina metraka de tonga avany de immédiatement zany rehetrarehetra zany a zavatra madinika azotsika atao fa tsy nataotsika e, de manjary mifanalavitra ny mpitondry sy ny vahoaka entina, dia manjary malemia ny firenena rehefa miatrika ny fifampidiniana amin'ny firenena niverany, sy mety a miatrika any mety ho tsindry ankoraka na mivantana atao amin'ny any ivelany. Miteny ianao hoe tsy andrasana ny any ivelany, zany hoe afaka ny tsy miakondoha amin'ny any ivelany hoe zany tsika. Mba fantatro moa nga totalin'ny investissement amin'ny atao investissement direct étranger any amin'ny ina moa ty izy ny mine, secteur minier, plus que le PIB de Madagascar. Vola be na io volamena io fotsiny efa niteneko tamin'ny fotoan'andro, rambo tsara ny réserve atsika en banque centrale ao, convertibilité automatique de la riary. Tsy mila dalainy ty mety tizika marché any angeroan'ny devise, tsy adalainy zany kory tsika, fa manana etsika tsy vooziny ty fireneny ty fa neny zanahary na terre rare zany zao tena malaza be ny fotoananatsika zany. Nefa c'est le paradoxe de Madagascar, ozy ny matetika fiten'ny banque mondiale, c'est un pays riche mais le peuple est pauvre. Tsy mety zany, endrika isehon'ny tsy fandehan'ny fitantanana foana zany, ka zay zavatra azotsika atao tonga avy any de misy fieritraikana amin'ny fiainan'ny vahoaka na amin'ny fiainan'ny fonctionnaire, ny fomba anaovan'ny asany, matindinika tsy ohatra ny metsika eo fa tsy manao tsika rera olo le, de zay ny problème atsika. Ohatra koa azonao any amin'ny administration any misy a civil fa tsy maramila na de manao ohatra raha, misy a sergent bac général, le directeur eo ambany fahaizana vola le chef de service, le chef de service eo mety ambany fahaizana vola le chef de section, zany fe dy mety.
zany ve de ilaina ny firenena avy any velany ny banque mondiale ny FMI ny PNUD voanaovana zany azo atao avy atrano zany mametraka anao amizay fotoana zay a fonction publique de carrière de milamina zany fa itsika miandry foana hoe misy greve misy zao hoe zay vao amazavatsika tsika mantsy zao vo nahazo tohana ihany ko avy amin'ny idana ny association internationale de développement zay mitentina eny amby roapolo amby zato miliara ariary izy io a de io ihany ko ny tohana avy amin'ny BADA zay mitentina 10 000 $ etrehana ny resaka COVID-19 ary nisy ihany ko moa zany reo karazana fanaraha-piaramiasa zay efa nilanina teo anivon'ny anteny miarandolona manoloana izany rehetra zany zany no midika fa tena tsy afaka ny olon'olona rery lay firenena malagasy fa tsy maintsy miakondoha foana amindreo iraisam-pirenen'ireo kanefa tsy ho afaka isika raha izao zava-misy zao satria karazana tsindry akolaka ihany ny ataon'izy ireo isan'izany ohatra hoe fanaovana vaksiny tsy afaka hivoaka ny Madagasikara ianao raha tsy mahavita vaksiny ary manana ny karatra mikasika an'izay lay filoham-pirenena nefa hatreto mbola tsy nahitana hoe nanao filamatra ho an'ny voaka malagasy ary milaza fa tsy hanao an'izay vaksiny zay zany hoe tsy afaka hifandray tsony fe zany amindreo firenena ivelan'ireo na hivoaka ny filoham-pirenena raha mipetraka zay tsindry raisam-pirenena zay ina moa ny olona ringiara manao vaksiny inakay ny olona raha manao vaksiny mpitondra i professeur Ranjevina nazava tamin'ny fotoan'androny tinga urgence humanitaire internationale mondiale de afaka mandray fepetra ny firenena mikapana hierovana ny poniny zao tontolo zao face à une pandémie. La pandémie par définition est mondiale, internationale. Kainaka ny olana misy olona ka zao manao vaksiny malagasy kaina ny olona raha ohatra ka ny mpitondra koa manao vaksiny tsy hitako zay olana. Il ne faut pas avoir des problèmes là où il n'y a pas de problème. Ny faharoa zao tsisy fiara-miasa ny resaka fa tsy hoe tsindry ny resaka momba ny camp de jour tsika teo fiara-miasa banque mondiale za araka ny fampidirana ataonao telo amby folo taona tatina programme sy projet tombony ito nanana atao délégation d'autorité de New York za miafaka manapa-kevitra pour une valeur de 70 000 $. Tsy mandalo amin'ny siège PNUD eto sy siège PNUD à New York, ny UNOPS ampiasa anatiny New York. Tsy mandalo amin'izay. Fa nomena fahalalana sy fitokisana anapaka amina marché tsy mihoatra ny 70 000 $. Tsisy tsindry a. Tsisy vazaha teo amboniko. Fa mpitatana projet rehetra teo aloha vazaha aby. Za malagasy voalohany. Tsisy tsindry. Fiara-miasa. De ohatran'izay koa tokony ataontsika zany. Ny Amerikana inge lazaintsika fa ny firenena farany matanjaka sur le plan militaire aloha fa ny économique mbola tsy fantana. Fa firenena farany be trosa indrindra. Ary amin'izy izy no mitsakaraka vola amin'ny sinoa. De io zany tsika hoe tsy hotavoaka mihitsy Amerikana miango tao amin'ny sinoa. Fiara-miasa. De zay tokony ataontsika coopération. Zay tokony zay zany andraisitsika ny ministère des affaires étrangères de la coopération internationale. Fa tsy hoe fanaovana joug international. Zay. Fiara-miasa zany. Raha manao tsindry ny Frantsay amin'ny fanomezana passeport, visa makany an-dafy. Dri rehefa mety justice de tombotra an'izay ka règle de la réciprocité amizay tonga saina izy fa tsika ny sasà tapetrao le fiara-miasa zay fa tsy hoe itsika de andady foana tsy mbola miara-miasa amitsika voamaly izy zao nanome fampitaovana ampitandro filaminana miaraka amin'ny seg na secrétaire firmoa ny isan'ny frantsay ty Madagasikara fa mananika ny 3 000 30 000 ny entreprise fa any amin'ny 300 any karaha misy korotany eto
tsy maty izy fa aizany mitaterana an'ireo 30 000 français reo any amin'ny métropole tsy korotana ny tany any charité be morte commence par soi fitiavany amin'ny fireneny sy ny ina moa ty izy citoyen ny anisan'ny antony anapiny atiky de zay koa ny azotsika mametraka fiarah-miasa mazava tsara mandeha de mandeha ny fotoana Andriamantoa Ivo Marisy isan'ny atao hoe mahasarika ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa zao ny sata mifeny mpanohatra zany hoe ny lehiben'ny mpanohatra eto Madagasikara mampametra-panontaniana ny maro mihitsy izy io eo le hoe efa nisy ny fanarahana nataony ny filoha am-perinasa sy Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny Carleton talohan'ny fifidianana tamin'ny fotoan'androny ary keo no nanambarana izy ireo fa zay tsy lany ho filoham-pirenena amin'izay fifidianana izay dia manaiky fa ho atao lehibe ny mpanohatra ankehitriny anefa karazan'ny voatsipaka ambavafo indray ilay fanarahana natao tamin'izay fotoana izay ary dia io ifandroritana io Andriamatoa Marc Ravalomanana milaza fa izy ny lehibe ny mpanohatra ary ara-dalàna misy anefa ny venivony antenimieram-pirenena zay nanova ilay tolo-dalàna ndray fa hoe olom-boafidy mapetraka ho lehibe ny mpanohatra ahoana ny andrikanao an'izay tompoko mpiara-miasa amin'ny mpitatana ambony eto amin'ny firenetsika tsy mahay manoro hevitry zay aloha anankiray faharoa isaky ny maka lalàna atsika taka ny lalàna sur la concurrence teo de tsisy décret d'application azo atao tsara zany manova ny fomba fiasa de mametraka hoe tsy misy projet de loi na proposition de loi azo aroso mpinia raha ohatra ka tsy annexeo le projet du décret ty mazava tsara zany fa itya mametraka rijateny fa mandriky zay ny problème atsika eto ny faharoa zay hoe nahoana no apetrako foana amin'ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena sy ny ray ministra tsy say na tsy tsy mana fahendrena sy fahasahina ilaza hoe zao no tokony atao amin'io fa raha vao miteny lehibe de aleluia tsy mety zany raisiko zao misy vanim-potoana namena prérogative spéciale président de république aka ordonnance naninona tsy namoaka ordonnance atsika kasika nationalité naturalisation des étrangers lany tsisy tabataba zao lasa olana be emitra zao e zao e inona tsy nakana ordonnance nanovany loi organique amin'ny article 79 resaka momba ny fonctionnement ny assemblée nationale apetraka atao fotsiny loi organique itika statut d'opposition itika eka loi simple loi ordinaire tany amin'ny loi organique amin'ny feny fonctionnement io sy ny règlement intérieur de l'assemblée nationale napetraka ao tao hoe vice président amin'ny opposition zao ny fandehany commission dirigée par l'opposition zao ny fandehany zao ny règle zao natony tsisy problème ny rikatako raha zaringa fa tsisy nanolo kevitra ny président najoelina ohatran'izay zay ny problème atsika ety de eo amin'ny fotoana fa mahavaivay be samy manao tsika afina aby na ny miara-manonja na ny tabatra eo zany ianao dans un environnement caractérisé par la haine verbale par un conflit entre deux camps irréductible eo anao vao ametraka tolo-dalàna mikasiky ny statut d'opposition misy manam-pahaizana zay momba ny communication mutuelle milaza hoe le contexte est producteur de sens de tsy sens makany amin'ny calme zany izy ty sy ny resaka paisible fa fifanendrana
même si dans la démocratie, on est d'accord pour ne pas être d'accord, mais dans la sérénité, en étant paisible. Car, sasanya, le processus nikianiko, fa tsy le votoatiny aolo. Fa eo amin'ny processus mihitsy de prise de décision, eo amin'ny choix du contexte adéquat. Any mipetraka ny olana. De ho sasa nefa gouverner otsika c'est prévoir. Zany mitondra zany ho izy ny président radial matetika matsinjo lavitra. Fantatra fa tsy maintsy ho avy ny fifidiana 2 ans avant de efa samy miomana aby. Efa fanandrinana zany ao anatin' zay ve anao hoe alefa azo ty tontolo dalàna ty de député rina sy avy manao azy. Fa natao am'le fotoana zay nisy any ordonnance ohatran'izay kio. Efa mipetonga ny pandémie zay vao loi tamy 91 zay no ampiasainao. Voalaza an'io loi 91 kanefa ao misy CSR sy mission. Ianao zany tsy naka an'le izy dans le cadre ny resaka CSR conseil suprême de l'info vice de forme zany zany. Rehefa misy mangataka anao fetsiketsehana ordonnance tany 1960 tany. Zay mety mifamototra, mifandaka amin'ny liberté fondamentale anatin'ny constitution ny etsehana. Tsy mety zany. Zany rehetrarehetra zany mba tonga atsika hoe mila amboarina koa raha na farafaratsiny mahazavaina clarifievana ty lapanrenana ty. Farany. De zao. Ao anatiny ty lapanrenana ty, le président de la République est aussi le chef de l'État. Et l'État aussi, de mazava tsara, institut rehetrarehetra anatin'ny État daholo. Le gouvernement fait partie de l'État. L'Assemblée nationale fait partie de l'État. Le Sénat fait partie de l'État. Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de la démocratie fait partie de l'État. Le Conseil économique, social et culturel fait partie de l'État. Les innomotismes provinciaux, ce sont des démembrements de l'État. Donc, le chef de tout ça, le président de la République, de surcroît, chef ni conseil, chef suprême magistrature, chef suprême des armées, président du conseil suprême de magistrature et chef suprême des armées. Dia izy nilalazany lapandrena prérogative présidentielle hoe manao any PGE. Dikan'izany zany. Ambony voaloha organique ny pays manaraka ny lalam-pandrena de ny PGE. Ambony voaloha organique. Fa izy ny tena zany tamin'ny président Rajoelina tsisy. Raha tamin'ny PGE navoaka an'io zany nasiny fotsiny disposition milaza hoe zay manao ohatrany ty na premier ministre, na ministre, na député, na sénateur, na maire, na gouverneur, na chef de province, na ministre dia considéré comme trahison vis-à-vis de l'État. Fa izao kritika avan'olona ny PGE. Fa raha napetrany zay na zay koa mazava tsara. Fa ny fandehan'ny lalao. Fa tsy misy hoa tena manolo hevitra azy tsara mihitsy. Farany momba ny PGE de zao. Era-tany mbola tsy nahita PGE ary nga 4 page. Fa ny président Rajoelina 4 page. Otsika fotoka zany tsy mahay ninina. Fa zao il appartient au président d'indiquer le cap. Mora tadidy izy am'izay fotoana zay levely rano. Fa anjaran'ny gouvernement dans le cadre ny programme de mise en œuvre sy ny le loi programme la zay tamin'ny article 91 io no mametraka ny ambantay ny rehetrarehetra ohatra ka miresaka zany autonomie. Madagascar est un état unitaire à participation régionale zany dika am'zany nge fa tsy voaboasanao anatin'ny
velo rano daholo zany fa 12 fa ny mpiara-miasanazy midoko matakaky tia zao ny famelabelarana am'ty monsieur le président de amokalagnitsika mikasiky an'io fa tsy manao an'izany na ny pene maro mba tsy mivoaka jusque zao ka tsara tena innovation mihitsy zany hoe 4 page fotsiny tadidy ohatrany catéchisme fa ny catéchisme tanao baiboly ray manontolo io marazava catéchisme de tokony misy bible zany zay la politique générale zany tandrametaka ave zany le PG narafitry le aha tena ao mihitsy hoa tadidy tsaritaka ny catéchisme mihitsy mora tadidina vady mekomo ozy tsika fa tokony mahatakatra tsara mihitsy ny premier ministre sy ny ministre ary ny parlementaire nao lalàna sy ny gouverneur ampiatra sy ny maire isan-karazany mahatakatra tsara mihitsy ny ambanitay ny very ranotsororay avy eo ka afaka anao programme dédié selon secteur tandrify anazy ohatrany samavoraha Andriamato naivo maro isan'ny fandroritana ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fivezivezeny ty filoha teo aloha ty Andriamato maro karavalo manana sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny fizavana etseroa ary dia lasa raha-pirenena mihitsy ny fahitana n'le zava-misy am'izao fotoan'izao ahoana ny fandikanao ny zava-misy manoloana nreny tranga amseho reny ny filoha teo aloha milaza fa manana ny sata amin'ny fiazy ary ny mpitandro filaminana ihany koa milaza fa mampiasa ny lalàna satria lalàna ho an'ny tanin-drazana zany rehetra zany moa dia isan'ny fantaniana sain'ny mpijery atsika hoe inona marina no tena antony reny zava-misy reny tompo ao anatin'le environnement tsikafinao ihany tsika io zay ny problème dia zao ny any fa ny mba hevitry mikasika an'io mialatsiny fa mizavatra ny ainany tena moa zany sy ny zava-misy a mangalana ohatra za de mahanakaratra tam'izany asa tomponito na tam'za secrétaire général ministère la zay nao teo io circuler librement misy drapeau malagasy io a zany hoe tsy azo sakarana zany fa tsy maintsy alena mandeha mivezivezy malalaka de mbola misy andininy anakiray eo raha tomponito zany mozy de convention de Vienne tafiditra tao anatiny tao fa reto zany izy a de atao fotsiny hoe afaka miréquisitionner les forces de l'ordre anampia za mihitsy mame baiko afaka miréquisitionner saingy amy fiaraha-miasa dia za moa no leven'ny premier ministre tantenandrefo tam'za fotoan'zany mampandre ny premier ministre andeha misy eo milana loatran'izao a mampandreny le chef de province nandana gouverneur izy tam'za fotoana tateorina tantuliara sy fianaratso général ny anakiray magistrat ny anakiray tantuliara andeha amin'iny province misy anao iny a defa numéro ny véhicule plaque verte radio defa mandeha mazava tsara dia otry saporitra foana ny azoko circuler librement ary tantaraky zavatra anakiray anao nanao accident zay entrainy ambatolampy ambo mandroso matsy ony akoa le olona lalàna tsy maintsy miditra aloha ny chauffeur fa zao nisy coronel teto mety tsy atosika nandona olona niditra teria tanimora za tsy niditra chauffeur tsy niditra tanimora satria ny chauffeur manontondro satria mazava tsara io laisser circuler librement za tsy mahay mitondra ligao aga tsy za chauffeur ary za tsy tonga any mission koa ary finaratso raha tsy ohatra ka mandray chauffeur prime ministre tam'izany fotoana zany général gendarmerie tsy teniny anarany afa manerana manao anaran'olona
n'izy mihitsy nanome baky mandehibe santara mitao-patron be mbala ho te olo io tsy nandeha mikatra tany am-ponjy ny chauffeurko na andray avo ray aza ka ozy aho hoe aza entina ny fifanororetana le zavatra fa ny fanjakana koa de tokony nametraka lalàna satria izy ny mpanao lalàna tokony nametraka zany izy ao anatin'ny statut-ny chef ny ancien président de la république ancien chef de l'état de zao takandrendreo misy ranao no eo 26 juin de zao le protocole zao de ataony koa zany tsy ny andiny anakiray hoe rehefa mba hivoaky izy ivelan'ny fonenany mifaritra itoerany mampandreny manam-pahefana mba azona mame voninahitra sy asina azy eny lana zay diavo fa tsy manao an'izay fa ohatranao fampiandry zany hoe mety misy tan ohatran'le filoha teo aloha ve zany le mpitondra am'izao fotoana zao no mahatonga an'reny zava-misy monsieur reny satria za zany tsy hanao procès d'intention fa ozy aho hoe ina ny tokony apetraka tsika za zany en tant que manager mba niatry momba zany gouvernance zany dia ahoana ny fandaminana apetraka tsy siny ny olona inona fipetra raisina miloha tsy siny ny olona tsika tsy ao anatin'ny fioboana intsony satria tokony hoe malalaka amin'ny fa azo natao a mba azona mame voninahitra azy manao saporty isaky mandeha amle any izy misy gendarme naty fa voampandre izy hoe andeha ty ohatra zany de manao saportre menazy satria zay dieu son rang fa tsika tsy naka fipetra zay sianina fa de bo ho gendarme hoe mety ina moa ty izy vitre fumé tsy hitanay de najanonay de niteraka ny orana sianinao de fa maly edy ohatran'izay tsy tokony isy zany tsy diso misy zany andriamatosiaka ny laza fa tsy mahatoky an'ireo zandary eo zay mihitsy ny nambara no maly zany hoe ao anatin'lay fampiofanana omena ny mpitandro filaminana hoe tsy mitovy satria izy milaza hoe manana an'le faiza manao zany izy raha ho azy manokana fa ireo mety havita itivitra mety havita anao zavatra fa ahoana kosa no mikasika an'izay teniny seko zay rehefa miteny meloha anao satria mametraka fepetranao a aminatina anatina décret d'application statut an'io ny ancien chef de l'état na ancien chef d'institution mampandre simple fotsiny ake zany tsy mangataka akory a satria zony no mivezivezy mampandre fotsiny c'est une procédure toute simple de milamina tsy misy hoe ty tsy mahay ry manao botongeriny ry zao hoe tsisy manafonavary procédure fa milamina ny zavatra tapitra ny fandaratsika fanontaniako farany andriamato naivo marius de hoe raha tsy ny mpitondra am'izao fotoana zao ianao anoso-kevitra sy hitondra vahaolana ao anatin'izao fahasahiranana mafy iaina ny vahoaka malagasy zao anaiky veroty ozy professeur Justin Rakontiniana zay c'est une lâcheté vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son pays quand on peut faire quelque chose et qu'on refuse de le faire fa zao nisy ministre teto a tsy zay koa ny anarany secrétaire général ny atao a mbola tany amin'ny PNUD tamin'io de nijanona tany mihitsy a rehefa ny angavy izy de rehefa mifanaraka atao zay a dia nalefa ny procédure de nomination dia ty nomeko anazy koa ny démissionko sans date taloha mo fikotiana vehivavy ozy tsika talohanay de hoe le jour sans date rehefa mirona taratasy fa tsy nasiko daty le anay dojiaty tamiao ianao ozy fananakara samy fanahoana ndray ty démissionao ty le jour où vous n'êtes plus d'accord avec moi, ou je ne suis plus d'accord avec vous, ou vous trouvez quelqu'un de plus expérimenté que moi, de plus expert que moi, de plus intelligent que moi, de quelqu'un meilleur que moi, vous mettez une date, je pars.
za teo amin'ny nanalanana rehetra satria miany de misy fa napetrako alohan'ny resako andraikitra tsy manao kesikily azy any tsy niazoko anao gazety de zao de zao de zao fa firy ny mpotondra nalana zay aloha anakiray zany 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 a efa tsona de miresaka zakako le andraikitra satria tsy aza toko misafika saranga dignindrambo fa ny zavatra vita tena any ny atao sady tsy mita tena tsy mitaka le olona nendrentena tsy mitaka bahoaka ina zavatra vita mety ho vitako ny faharoa zay koa fa malina hoe tina de misy ao satria moa nahoana matetika efa manendry ministra manendry prime ministre manendry fahazakana ambony de efa le toeran'ny président république de teny ataoko se zampalaza zany manaraka eo zao tsy niasanao ny ataonao ny ampady azy tsara mihitsy fa tile le toerany renao zay ny problème atsika ka raha ozy le olona ty de tsy kitikitika ny toroko mihitsy tsy mitily ny toerako amy taonany amy raiky efa nataony izy tsy natsoan'Andriamanitra anao mandaa électif zany teto nisy fika manana religieux anao le ataonay président candidat misy anay Marius ianao tsara mandona paradaray azy zay tolo miapolitra rehetra fa ianao nitolotray hanarany président io tsy natsoan'Andriamanitra am'zany aho ka raha zavatra mety ho vitako ny firenena mamitondra anjara biriky kely tsy mivarotra ny fanahiko satria inona moa ny so azo raha mahazo toerana fa veriny fanahiko ary tsy amita kokoa ny zay manendry aho fa tsy mety zany i Davida rehefa nisorana efa azo amina manina moa ty izy akasarotana mihitsy Saoly fa zaho izy tsy hikasika an'izay votendr'Andriamanitra ka zay mikasika an'iny raha misy zavatra azo atoko amy firenena tsy ary mbola nandany zany nefa kosa andraikitra mety ho zakako ary tsy mivaritra ny fanahiko je ne vends pas mon âme et je ne suis pas quelqu'un qui trahit zay ankasitrahana fiainano Andriamatoa Naivo Marius nanaiky ho asainy fandarana tsikafona marena moa fa dia voalohany ihany koa ianao no nivahiny tato anatin'izao fandarana izao ary dia fankasitrahana be dia be no atolotra anao mba ho tsikafan'olona ny tsara rehetra zay tao amin'ny dinidinika nataotsika teo nge ary zay zavatra mety nanafitohina na tsy tonga lafatra ataotsika tahaka ny voankazo analaka horitsika ia mankasitraka ihany koa atsika mpijery ny TV Presse Madagasikara ihany koa ny tenako ary entiko ihany koa zany no ametrahako indray ny mandrapitafa sy mandrapiresaka amin'ny manaraka zay vahiny hafa indray noentsika eto amin'ny fandarana mandrapiresaka tompoko vavy mandrapiresaka tompoko lahy